eo amin'izay taranja basket zay ihany dia niditra teo amin'ny andro faharoa ny fiadinany tompon-dakana Analamanga eo amin'ny fanatanjahantena eo anivon'ny mpivondrona ao amin'ny ACF fifaninanana zay natao teny amin'ny kianja Mahamasina teny nanaraka izany fifaninanana izany zay niditra tamin'ny andro faharoa ny namana Norbert Rakotomalala. Ny toetetry amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ny andro faharoa amin'ny fiadina ny tompon-daka eto Analamanga ho an'ny fanatanjahantena eo anivon'ny ireo ministera sy androm-panjakana izay mivondrona ao anatin'ny ACF ka ny taranja basketball nahitana ny sokajy jeune mixte tanora indray anjara tamin'ity faran'ny herinandro ity herina amby 20 ny isan'ireo ekipa misondra anarana ao anatin'ity faninanana ity izay mizara vondrona efatra. Ka ao amin'ny vondrona A misy ny menina voalohany ny MIDISPA, ny MFP, ny ministère de santé, ny MTP, ny MGS ary ny primature. Ao amin'ny vondrona B kosa misy ny CMR, ny MDPAT, ny ENAM, ny MESIPRES, ny MRHP, ny menina INFP ary ny menina faharoa. Ao amin'ny vondrona C kosa misy ny MCP, ASP, ny ministère du tourisme, ny assemblée nationale, ny MTM, ministère de justice, ny MEE ary ny FOP. Ary ao amin'ny vondrona D farany no misy ny INFA, ny DMT Kapsat, ny MCC, PRM, ny Université Antananarivo, ny MIDI ary ny MSP. Ja ny toy ny fifaninanana moa zany androany no andro faharoa dia natokana teraka ao amin'ny basket zany ny androany satria zany ny terrain sasany zany mbola occupé daholo amin'ny tananja hafa dia ny basket zany no nalalaka dia ny basket zany no tena ny masona androany. Aiza ho aiza ny fanombohan'ireo taranja sasany? Efa nisy ihany ny taranja efa nanomboka zany ohatra hoe ny pétanque zao ny efa mandeha, ny foot efa mandeha fa ny andro androany zany no basket zany no tena ny masona androany. Efa misy ekipa firy zany ao amin'ny basket? Ny ekipa zany zao efa namaly daholo zany zao ny ministère de l'institution dia mandahatra ny calendrier zay ary tena mavitrika dia mavitrika zany zao ny mpilalao anivon'ny ministère sy institution rehetrarehetra zany zao efa natonga solotenavy zany rehetrarehetra amin'izao dia ny zao zavatra hitanay zao zany mba irinay mba ohatran'izao koa fa vitsian'ny ekipa koa amin'ny national zany satria tena ny Analamanga zany efa hitanay hoe efa tratra zany ny valopolo isan-jaton'ny tany zany napetraka hatramin'ny voalohany efa hitanay hoe mavitrika dia mavitrika zany ny mpandray anjara tamin'ity 2018 zany. Aza hoe zany fanarahamaso ny bureau national amin'ilay resaka mercenaria? Ny fanarahamaso efa misy komite nasangana ao anivon'ny bureau national manaramaso zany ireo zay mbola manao ny lalanjarinina zany dia efa misy manaramaso alohan'ny match raha misy ny fitarainana koa zany dia zay koa mandray koa zany zay ary rehefa zay match rehetrarehetra zany hoe ka nahitana an'izay zavatra zay dia l'équipe tonga dia ho miala avy hatrany anatin'ilay rahantsika misafiara dia ny lalao izay nitatohan'ny zareo avy amin'ny ministère de santé manao akanjo fotsy ny MEP ministère de santé teto no mivoaka andresy raika ny 70 no telo amby 'Toy izao ireo vokatra hafa tamin'ity fananana ity ihany. Ny MTP nandresy ny primature tamin'ny 720 no 220 ary ny MISIPRES nandresy ny CMR tamin'ny 420 no 420.
ny MCP ASP nandresy ny ministeran'ny justice tamin'isa 27 ary MID nandresy ny CAPSAT DMT tamin'isa 5 no 20 itoy amin'ny faran'ny herinandro zao ndray ny faninanana